Vao afatanteraka kosa indray mitaraina no ny tsirariny atra tamin'ny fividianana fiara iray izay teo anivona orinasa iray ihany koa ny lehilahy anankiray fantatra fananjifa fiara teo anivon'izany orinasa izany. Voatery niakatra teo anivon'ny fitsarana mihitsy moa ny raharaha rehefa tsy nisy ny marimaritra iraisana. Mahazo vahana ny fisolokiana amin'ny famarotana fiara raitra raha ny zava-misy. Anisan'ny laza fa voan'ny fanarotana tamin'ny fividianana fiara ity lehilahy ity, nividy fiara tsy mataho-dalana Nissan Diamant tamina orinasa mivarotra fiara izy. Rehefa 5 miliara no vidy ny fanarahana, any 900 vola izany hoe ny 1 miliara no nifainy rehefa nahazo nampiasan'ny fiara izy. Nalain'ireo orinasa indray nefa avy eo ilay fiara ary na dia nisy aza ny dingana izay efa nataony teo anivon'ny fitsarana nentina nanefana ny vola sisa tavela ary nisy ny fanapa-kevitra ny lazany ahafahany mandray indray ny fiara dia tsy tapaverina tamin'izany fiara izany ary efa lasa n'olo-kafa indray. Tamin'ny 3 mai tamin'ny 3 mai nisy mitondra ilay tomobile narahana dia fantatra fa nitsoaka nandona moto noho ny fitsoahana dia nanatsovana polisy moramora dia niakatra any amin'ny commissariat de police Sara Lalana any amin'ny centrale ny raharaha dia tratra tao le rangahy anankiray natao hoe Flobert izay miteny fa efa nividiko tomobile ty dia lazaina aniza moa tomobile io fantatrao ve ny carte grise ny tompony tomobile io dia nilaza izy hoe nividiko taminazy ty 1 milliard 100 misy acte de vente ve anao misy acte de vente zaho milaza am'izany hoe hoalaitsika zany raha piso alasinena tonga am'izay le izy tsy hita sony le edi lazany tompony tomobile ny mividy an'le tomobile namaritra an'le tomobile tamin'le Flobert ny voatazona natao ny ankety ny sabosy alina an'iny ihany vita amin'ny PV eo am'izay le raharaha lasa nitranga am'izay le raharaha ny tomobile dia voamarika fa misy point marobe afatarako ny carrosserie ny tomobile fa raha natao ny costan'le tomobile tao amin'ny commissariat de police miaraka tamin'ny huissier dia ny zavatra misy ny repera rehetrarehetra mbola tao anatin'ny tomobile io misy zavatra rehetrarehetra na ny boulon na ny CD na ny zavatra rehetrarehetra mbola tao anatin'ny tomobile io daholo ny repera ny fidonan'ny tomobile io ny lokony zareo le tomobile fa sy ny pensé ny zareo mbola hita foana le tomobile na ny glacena mbola manjava be marina nefa ny raharaha dia nampiakarina any amin'ny parquet any amin'ny substitut any amin'ny substitut mbola tsisy fanontaniana na ray-mbava an-tany fa naverina fotsiny zay mbola sy tratra ny élément sasany voakasika anatin'ity zavatra ty dia miverina inareo miandry fanazavana miandry anso nareo fa amin'izao fotoana zao nefa voizy ny sasany amin'ny aina amanjery sady mifanaratsiana ny piraitanindrazana ny zavatra ataon'ny sasany ao amin'ny gazety dia mahagaga ho atsika vahoaka malagasy zay ambola sy voakitika ty raharaha tia mitandrina fa misy manao lalandririna misy fanararotana ny olona tsirairay fa dia natonga nay kosa nametraka amin'ny fitoriana ny manao détournement ny objet de saisir zareo manao double vente manao transformation non exécution de ordonnance de la justice amin'ny anarany ny ordonnance 1346 1456 zany dia zay ny antony fitorianan'ireo dia manao ny an'sio zavatra izy fa mitraika amin'ny asany tsy ny orinasany zany zavatra zany dia zay moyen azony atao dia ataony daholo zay zavatra rehetrarehetra zay no mahatonga an'ireo fanaratsiana isan-karazana amin'ny gazety fa hitory an'ireo olona reo zahay amin'ny lafiny anankiray fa izay mbola sy nidésigné anaran'olona sa mbola nametraka anarana sarin'olona anatina toe-zavatra ohatra amin'izao fa sorina amintsika fa ny arenatsika ihany mahatonga an'ireo tomobile lixe reto ao anatin'io ny blanchement d'argent ao anatin'io ny fanondranana bois de rose fa mbola sy tonina anaran'olona zay fa aleo andeha ny fisarana teo hitasika ny antony fa misy olo surprise aminareo ao dia ny bois de rose avadika tomobile lixe po blanchevana ny vola andrasana noho izany ny hitoy ny ty raharaha ity.